Nandefa hafatra mazava ihany koa I Jeneraly Lylson vantany voanandray an'izay andraikitra izay nosahany amin'izao fotoana izao amin'ny maha minisitra azy izay. Itsankilan'izay na dia efa namoahana ny IST aza Irina Rakotomanga dia efa tazana any ampitan-dranomasina any ny tenany amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay efa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavana ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny hafatra izay nalefa ny Jeneraly Lylson ho an'ny voaka malagasy no tena iompanan-tsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Vita tamin'ny andro 20 Oktobra 2024 ihany koa ny famindram-pitantanana teo amin'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena teo aloha sy ny ilaya ministra vaovao izay voanitendrena amin'izao gouvernemanta vaovao izao. Fanavoazana Tany ny voaka malagasy mijoro ny seha-pandinihana ny fanorenana ho an'ny fizakantena ny faritra. Tsy ekena intsony ny rafitra état unitaire centralisé ka mitaky ny fizakantena ny faritra ireto vondrona miaraka amin'ny ramatoa Eliana Bezaza ireto. Izay tokoa moa ny tokony atao raha toa ka tena fampandrosoana izay no tediavin'ny rehetra mba hialana amin'ilay hoe centralisme lava izay nataon'ireo mpitondra teo aloha. Raha ny fantatra mantsy dia namoahana IST Irina Rakotomanga sy Marie Michel izay tsy mahazo nivoaka any Madagasikara. Ireto farany izay nilaza fa mbola filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina ary tokony mody ao Madagasikara na efa afaka aza ny zonim-pirenena maha malagasy azy. Midika izay fa tsy manaiky lembenana mihitsiny ireto pomba ny filoha teo aloha ireto amin'izao ankehitriny izao na dia efa tsy ao Madagasikara aza ilay filoha izay nitohanan'izy ireo. Na dia teo aza nefa ny famoahana an'izay IST ho an'ny ramatoa Irina Rakotomanga izay araka n'izao sary izay miparitaka etsiroa izao dia maro ihany ny fanontaniana amin'ilay hoe efa anivelany nga tsy mandositra ady sanatiavoko ny hiala andaharana fa mijoro satria manana ny marina ho izy na ny hevitra taorian'ny famoahana IST izay nataon'ny fitondram-panjakana malagasy azy. Midika izany fa tsy andositra ary hiady hatramin'ny farany ramatoa Irina Rakotomanga manoloana an'izay IST izay navoaka amin'izay mba tsy afahany mivoaka any Madagasikara izay. Na dia efa tsy eo aza ireo namany ary na dia efa nangina tanteraka aza ireo sasany izay niara-dia tamin'izy ireo izay fa i ramatoa Irina Rakotomanga dia hita miariary amin'izao fotoana izao fa tsy manaiky lembenana hatramin'ny farany izy ao anatin'izay fiarovany tanteraka any Andriamatoa Andry Rajoelina sy ireo rehetra dia aminy nandritra ireny fitondran'izy ireo ireny. Midika izany fa tena vehivavy loyal no sady manana ambofo tanteraka ity ramatoa Irina Rakotomanga ity izay mpanohana mafatrapo ny fitondrana teo aloha ity. Andriamatoa naina Chaine indray madio aho tsy nangalatra tsy nanao kolikoly ary tsy hanao politika intsony ny tenako manomboka eto. Nandritra ny famindram-pitantanana teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny rarahantany tamin'ny andro 20 Oktobra 2024 no nanao fanambarana Andriamatoa naina Chaine izay ministra tamin'ny fitondran'ny Andriamatoa Rajoelina fa madio izy ary tsy nangalatra no tsy nanao kolikoly nandritra ny fitantanana io ministera izay nitosahany io. Nambarany ihany koa fa tsy hanao politika intsony ny tenany manomboka izao. Andrasana araka izany ny valin'ny fanadihadiana sy fitsirihana izay atao araka ny baiko izay nomen'ny Premier Ministra amin'io ministera izay mitantan'io na mitombina tokoa ny voalazana na fanadiovantena fotsiny. Manoloana izany rehetra izany dia mandeha ihany ny resaka amin'izao fotoana izao fa tsy misy nilaza ny tenany maloto ireo rehetra izay nitondra teo fa nilaza ny tenan'izy ireo ho anjely avokoa izay rehetra teo amin'ny fitondrana araka ny voalazan'ny be sy ny maro raha vantany vao ny haino anireny fanambarana izay fa matetika fanaon'izy ireo ao anatin'izay fanadiovantena izay hoy ny sasany. Enganemba tena hadio tokoa ity ministra teo aloha ity amin'izao fotoana izao. Araka ny fanambarana izay nataony Jeneraly Lylson indray izay ministra ny fanajariana ny tany sy ny rarahantany
atao laharam-pahameana ny famerenana ny tany ho an'ny voaka malagasy. Ny malagasy aloha vao vahiny tsy mahamenatra ahy ny milaza fa tsy maintsy averina ireo tany izay azo tamin'ny tsirariny fomba tsy ara-dalàna tsy mazava ary raha misy ady fanaova ny fokon'olona momba ny raharahantany dia jerena ny rariny, jerena ny akaiky ny fokon'olona. Hamoraina ihany koa ny fahazahona tany ho an'ny voaka malagasy hoy Jeneraly Lylson izay ministry ny fanajarena ny tany sy ny raharahantany nandritra ny lanonana famindram-pahefana teo amin'ny sy ny ministra teo aloha Andriamatoa Naina Andriantsitohaina. Tanan-dehibe mandroso mampiasa ny teknôlôjia ary mametraka ny olona ho ivo ny fampandrosoana nolo hevitry ny fankalazana andro maneran-tany ho an'ny tanan-dehibe. Nitondra hafatra manoloana izany ny Jeneraly Lylson izay ministry ny fanajarena ny tany sy ny raharahantany tao anatin'izany rehetra izany. Midika izany fa tena eo ankaiky ny voaka malagasy mandrakariva ity Jeneraly ity ary hita miariary fa tena isany manaratra ny maha malagasy sy tena isany miaro ny malagasy izy amin'izao fotoana izao fa tsy sanatria akory hanaiko bekibekony vahiny na ihany koa ireo zay tsy malagasy tsy tompony Madagasikara ny tenany manoloana ny toejaharaha misy amin'izao ankehitriny izao fa aoka ny malagasy zay tompony tany no hiadana sy ho finaritra amin'ny taniny fa tsy sanatria akory ireo vahiny izay tsy tompony tany indray no hanjakazaka amin'ny taniny malagasy sy hibaiko ny malagasy amin'ny taniny. Raha ny hita hatramin'izay mantsy dia lasa ny malagasy tompony taniny indray no voahilikilika sy tratrany ilay hoe kely tsy mba mamindro tao anatin'ny izay rehetra izay fa lasa ireo vahiny indray no migalabona amin'ny taniny ho an'ny malagasy sy ho an'ny tombotsoa izay tokony ho an'ny voaka malagasy fa lasa tompony maniry ny hatiny zany ny voaka malagasy tao anatin'izany rehetra izany. Ka mba hialana amin'izany indrindra no mahatonga any Jeneraly Lylson izay nanao an'izay fanambarana izay ny malagasy aloha vao vahiny ary malagasy ny tompony tany ka ny malagasy zany tokony ho maso mandidy amin'ny taniny fa tsy sanatria akory ny vahiny tsy tompony tany indray no hibaiko ny malagasy amin'ny taniny. Tena tsizy zay ary tsy mety tokoa izay fa noho ny famoretana sy noho ny fandrebirebena izay nahazo ny voaka malagasy madinika hatramin'izay dia lasa manaiky tsy fidy ny malagasy madinika ao anatin'izany rehetra izany. Firifiry ny tanin'olona izay lasa ny vahiny tao anatin'ny tsirariny sy tsy ara-dalàna nefa tsy afa-miady ny voaka madinika na dia mitorety sy roa aza dia tsy misy valy mihitsy zany rehetra izany satria ny antody tsy miady amam-bato ary atao ahoana mo ianao izay tsy manambola ka hiady amin'olona manambola ary atao ahoana mo ianao izay tsy manambola nefa hiady amin'olona mpanan-karena ao anatin'izay resaka ady tany izay tsy voandroany na hitantsika an'izay fa efa matetika no ahitana an'izay hoe izay manambola sy izay manambava ihany ireo no marina ekena lalandava fa ny kely tsy mba mamindro ary ny madinika sy ireo zay fady ranovana dia tsy mba misy mpiaino mihitsiny ao anatin'izay fitarainana izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino finy milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito sanandro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.